salama daholo. Mitondra ny dianay androany 11 décembre eto Toliary zay zao raha tsy ahitana dia niala tany Fianarantsoa zay omalimaraina ny bénévole-ny association Le Def andeha hiazo any ampania andeha ho any Ampanorita toy ny tamin'ny herintaona dia efa tany Ampanorita zay nanatitra ireo fitaovam-pianarana sy sakafo bonbon sy kobaina ho an'ny ankizy dia amin'ity mitondra tableau scolaire sy nos consultation de masse dia mitondra boky lala sy moro dia hitondra ihany koa vary 5 kilao isaky ny fianakaviana dia ety am-piandohana dia mankasitraka anireo donateur rehetra izay nafoy nanome anireo zavatra rehetrarehetra reo mankasitraka ihany koa ny association Le Def ao Fianarantsoa ny bénévole rehetra mankasitraka anireto bénévole namana reto Anankena zahay nakatia Ifenoasina Julio Momo Rafa Iajaniaina amin'ny Makassary ao dia tia tena be mankasitraka indrindra any Madame Vero zay manaraka anay tsy tapaka miantso foana hoe aizinareo manahoanareo dia merci beaucoup dia tonga any Ampanindray tonga any Ampanorita indray mankasitraka. Efa andalana andeha hiazo any Ampania zahay 60 km miala ny Toliary tena enjana be ny atao anaty taxi borosy satria olona manjato ny ato nefa valivalo ny amin'ny laharana anankiray tena tery be ny lalana ratsy fa courage foana ny bénévole miaraka taminay dia saoty courage daholo. Jadi tapi bodohan parmen lang. Macam mau macam dong tung desiskan enggak? Enggak aja. Nenyo barato ya. Nadetung sa 3 km ang sila sih. Di pa mayar sih. Medi pa mayar sih. Hela, fit. Mana ni dia tapun lam so. Mahafinaritra ilay satria vizaka tao anatin'ilay tomobila zany satria teto mba mandeha tongotra dia mba relax ilay tongotra. Na mandeha tongotra na mbola sarotra ihany ilay lalana. Sarotra ihany mamovovovoka ihany lalana fa so mba tsy afo ny orana raha tsy izany dia fotaka be. Andriamanitra anao fanazara. Takely ny orony. Tes reva mungkin.
dia mitondra ny dianay androany 13 décembre 2022 eto Ampanihy zay zao dia andeha hiainga ho any Ampanorita any amin'ilay toerana naterana ny fitaovana rehetrarehetra efa ao daholo efa lasa tamin'ny Malihariva ny vary efa ao ny lamba ny biscuit ny boky ny bonbon sy ny entana rehetrarehetra dia aso daholo. Environ 35 km eo ny alaviran'ny Ampanihy sy Ampanorita dia afaka adonjo eo zahay tonga satria tena ratsy be mihitsy ny lalana niovana avy amin'ny alina dia lasa feno fotaka lasa feno rano lalana. Tonga tsika. Falopina falday manlevir. Iza mailua. Kasih untanan. Kasih untuk. Dua nilu. Tujari. Tananani tanan. Sasau ni sanana. Sasau ni tunggu tras. Sasau ni luha. Sasau tu bertanan. Efa voazara reny reny tananareo reny ny boky lala sy noro. Izy reny fianarana mamaky teny sy fianarana manoratra. Atoron'ny mpampianatra anareo ny fomba fampiasana azy dia ajaho tsara, tsy lotona, afaka asiana foniny, tsy rovitina fa tokony maharitra ela be. Zay dia ireto misy boky atao ohatrany hoe atao anaty trano fitahirizam-boky zany. Dia ireto boky omenay manaraka reto izay te hamaky amin'ny ora tsy fianarana dia afaka manatona ny
sefoky tany miteny hoe hamaky boky dia afaka miditra ao aminareo mandeha mamaky an'ireto boky reto dia afaka atao hoe raisina ny anaran'izay mamaky ohatra zay mamaky ohatrany hoe atao karazana momra na zay mamaky dia misy boky karazany maro ato misy fa reto boky reto reny boky ilalasino reny amin'ny teny gasy zany hoe amin'ny teny malagasy amin'ny fitendrazantsika fa ireto boky reto amin'ny teny frantsay zay dia amin'ny teny vahiny dia ho ampianarin'ny mpampianatra anareo ihany ny fomba famaky azy dia ny mpampianatra koa afaka maka boky amin'ireto fa misy orthographe sy ny sisa ato afaka hoe entina ao ampianarana ny ankizy misy boky matematika ho an'ny zaza dia mety zay. Zaho miteninao sefoky tany amin'ny Masindily ty agnarako. Eto ampanoritagna eto commune Kiliabo district Ampanihy Ouest amin'ny Tsimo Handrefana faritsy eto Toliara. Misaotra amile defa fianaran-tsoa le mbo nagnampy nataony teo taloha mba nagnampy ny tabolo toy fa nandefa ny sarety ny aomby fa nalefany teo ny seterene finomana jampianatsy rano ny avine teo fisaoragna aminy le mbo nagnampy kare mbo nagnampy tabolo toy ka fianaranteo. Kenao avao ro iangatahinay hinan'izay ka tavela sisagny fitarainanay ny lapitaly lakilasy manarapenitry zay ro fitarainanay rano mba hisy toe-drano ty eto fa tany toy zany misy ny haintany laha nisy toe-drano ty eto afaka honandetraka zahay honambole tamotese patsay zay afaka honambolenay zay fa nitondrahanay mi rano ty laha nisy rano ty eto le nisy lapitaly ty eto 50 kilometre zahay mandalo Ampanihy vao izao mahisaka hôpitaly vao izao mijabo loty ndaty honisitrany andalagna igny manjary trany fahafateza fa manerebe ny aretegna amin'ny 50 kilometre laha nisy hôpitaly marine ty eto honanaky fijaboantika ny Androany hony ilamy nisoa avao sitragna iaby jinabo ny Androany laha nisy rano ty eto afaka honandentraka zahay afaka hony nisotro rano madio fa tsy fisin-drano ity eto io ro mampangetaheta-anay tsy fisin-dapitaly ty eto io ro mampangetaheta anay tany toy hayagna mety maty reraka zahay marefo be amin'ny hamosary toy izay ny fangatahagny natao amile defo aminareo fianaran-tsoa amin'ny sitragny ampanoritagna eto sy Ampanihy mankasitraka anareo amizay amin'ny fipetrahany aomby ny omby ny anakiray ny simba aomby ny minarary linaza teo ny volony soramena ny simba io narary ambe io ny loty aty ny drankasera io ny fahafatezana anakiray sisa miaombe anakiray tsy afaka mitariky sarety aminay atoy fa satria ty atoy miranga vato be fa tsy mandia godoro mila ombe anakiray ny faharoany vao izao mahazo mitariky sarety amin'ny fivezevezea amin'ny fitateran-drano amin'ny mpianatsy reto amin'ny setereny. Totosa Somatsara andro an 13 décembre 2022 ndray ny andiany tamin'ity taona 2022 ty ny fanaterana ireo fanomezana ho an'ny mponina eto Ampanorita 35 km miala ny Ampanihy izy ty
ity toerana ty dia ny naterinay androany moa zany dia vary 28 sac 720 gony ny ampy tableau ray nisy bonbon biscuit akanjo boky ho an'ny mpianatra sy boky anamboarana karazana bibliotèque dia nisy kapa ihany koa fanampin'izay dia mankasitraka lehibe dia lehibe an'ny le def La Réunion mankasitraka ihany koa ny le def Fianarantsoa mankasitraka surtout ny madame Anessa misaotra ihany koa ny madame Vero izay manaraka foana hatrany am-piandohana dia mankasitraka ihany koa ny donateur rehetra DHL Monsieur de Lalande ny Arigé ny Round Market Monsieur Hubert Vincent sy ny namany ny France Pub ny donateur ny carte grise 974 Monsieur Assine ny import Benoît ary ny Ginas chaussure nanolotra kapa ho an'ny ankizy kely eto Ampanorita araka ny hitantsika teo dia mbola be da be ny zavatra tsy ampy amin'ny mponina eto Ampanorita ohatr'izany ny hôpitaly mila hôpitaly izy ireo nanao consultation de masse zahay androany fa tena be da be mihitsy ny olona tsy salama mila fitsaboana dia toy izany koa ny rano efa misy ny fanolorana citerne sy sarety ray dia omby anankiroa an'izy ireo fa noho ny tsy fampiny sakafo moa dia maty ny omby anankiray dia ray sisa dia mangataka izy ireo zany mba hanampiana omby anankiray be da be ny zavatra mbola tokony atao aty Ampanorita dia manentana antsika malala-tanana sahady manentana antsika izay mahafoy zavatra afaka mba hanampiana zareo satria tena toerana lavitry ny rano lavitry ny sakafo lavitry ny fitsaboana ny Ampanorita dia manantena antsika sahady dia mankasitraka antsika sahady dia misaotra betsaka ny donateur fa tena faly ny mponina tena faly ry zareo merci beaucoup à vous merci beaucoup à madame Agnès La Réunion merci à madame Vero Fianarantsoa merci à tous les bénévoles izay niaraka taminay nakaty i Rafa i Julio i Fenoasina i Tafita Momo Tia dia i Azaniaina ao ambadiky ny caméra ao dia mankasitraka anareo satria be da be ny olana lalovana teny andalana satria ny andro ny fotoana fahavaratra dia tena ratsy be ny lalana ny orana avy dia tena be da be ny zavatra lalovana teny andalana fa tonga sao mahatsara ety Ampanorita ihany dia mankasitraka tsika rehetrarehetra.
farana treto indray ny dianay tamin'ity taona 2022 ty latsahivina dia niala tany Fianaratsoa zahay ny 10 décembre 2022 andeha ho any Ampania tonga tany Ampania ny latsinainy dia niainga nandeha nakany Ampanorita toerana 3 kilometra miaran'ny Ampania izay toerana anaovan'ny le DEF don io toerana io dia toerana lavitry ny sakafo lavitry ny rano ary lavitry ny tobim-pahasalamana izay toerana le antsointsika hoe Kere. Ny zavatra natao tany nanatitra tableau scolaire iray ratsahivina dia efa nisy ny tableau scolaire sy fitaovam-pianarana nentina tamin'ny herintaona toy izao dia tamin'ity nanampy tableau scolaire iray dia nitondra vary 720 gony izany hoe 5 kilao isaky ny fianakaviana dia nitondra ihany koa bonbons biscuit sy kapa ary boky lalasonoro sy boky amin'ny teny vahiny ho an'ireo ankizy mianatra. Araka ny fangatahany zareo tamin'ny herintaona toy izao dia maro ireo zaza sy olon-dehibe marary dia nangataka izy ireo mba anaovana fizaham-pahasalamana fahobe dia nitotosanay tamin'ity taona ity izany. Misy ihany koa ny fijerena ireo zavatra efa napetraka tany tamin'ny herintaona dia hita tokoa fa tena mivoatra ny tanàna mahaina ankizy misy tena hoe mivoatra amin'ny resaka fianarana dia ety mpamaranana dia tsy sasatra misaotra an'ireo donateur rehetra izahay misy ny DHL Monsieur Delalande, ny Arige, ny Ron Market Monsieur Hubert Vincent sy ny namany ny France Pub, ny Carte Grise 974 Monsieur Assine, ny Import Benoît ary ny Gina Chaussure nanolotra kapa ho an'ny ankizy dia mankasitraka lehibe dia lehibe an'ny ekipany le DEF La Réunion ihany koa mankasitraka ny Madame Anès sy ny namany merci beaucoup à vous. Mankasitraka ihany koa ny le DEF Fianaratsoa ny bénévole rehetrarehetra mankasitraka lehibe dia lehibe an'ny Madame Vera Samy nanampy sy niaraka taminay foana tamin'ny Antsoantarby mandra-pahavitany mission rehetrarehetra dia mankasitraka ihany koa an'ireo bénévole rehetra niaraka taminay i Julio i Fenoasina i Ajaniaina i Rafa Momo dia ny tena koa tia. Araka ny hitantsika tamin'ity vidéo ity maro ireo zavatra mbola tsy ampy ao amin'ny tanànany Ampanorita mangataka izy ireo ny mba anamboarana sekoly manaraka ny toetrandro dia mangataka ihany koa izy ireo mba hisian'ny toeram-pitsaboana satria mahatratratra any amin'ny 10 kilometra vao mahita hôpitaly dia mangataka ihany koa izy ireo omby anankiray satria maty le omby efa nomena taloha ratsahivina dia nanome omby anankiroa sy terna iray ary sarety anankiray ny le DEF tamin'ny izany fotoana izany dia noho ny tsy fisiany sakafo ho an'ilay omby dia maty ny omby anankiray. Noho izany indrindra dia manentana anao izay mahalala tanana amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia afaka mitsidika ny page Facebook ny association les enfants de Fianara afaka ihany koa miditra ao amin'ny site www.ledef.org mijery ny andinindininy sy afaka manatotosa izany tolo-tanana izany dia manentana anao satria gasy mitovy amintsika izy ireo nefa dia marefo ihany tokoa sakafo moa no tena angatahan'izy ireo ny eo koa resaka rano ny hôpitaly dia mangataka ihany koa izy ireo mba asiana fianarana mifanaraka amin'ny toetrandro. Misy ihany koa ireo ankizy tezaina ao amin'ny centre Akazobe any Fianaratsoa centre ny le DEF izy io afaka mitsidika izay te hijery an'izany centre izany afaka ihany koa mitondra fanampiana satria mila sakafo izy ireo mila indrindra vary mila isan'andro izy ireo mila ihany koa fitaovana fampiasa andavanandro toy ny savony ny menaka misy zazakely ihany koa mila koba aina dia manentana anao izay mahalala tanana afaka manolotra zany zavatra izany afaka manoratra anatin'ny page Facebook afaka ihany koa mitsidika ny site misy ihany koa ireo zaza mbola anatin'ny fitsaboana tanteraka any amin'ny hôpitaly tatoato marobe ny zaza niraisin'ny
le def an-tanana nefa ny eo ampelatanana tsy maharaka dia manentana anao izahay anampy an'ireo ankizy ireo satria zaza malagasy mitovy amintsika izy ireo mila mifanapitsika mila mifanapiko mila mifanapinao mila mifanapitsika rehetrarehetra izy ireo dia mankasitraka lehibe dia lehibe anao sahady amin'izay tolo-tanana zay.